Nisokatra nanomboka ny 12 Jona atao amin'ny commune Sonerana ny tompiotazana lavanily ao anatin'ny faritra Anosy. Anisan'ny manana kalitaon'ny lavanily tsara indrindra eto Madagasikara ny faritra Anosy. Mamokatra hatrany amin'ny 20 taona ny faritra izay saika lasa miondrana avokoa ny ampahany betsaka tsy maintsy arindra ny fomba fikirakirana sy fitantanana ny tsinan'ny lavanily amin'izao tompiotazana izao mba hitovy ny tombotsoa azon'ireo tantsaha ireo mpisedra amin'ny lavanily raty ny fanazavana izay tateriny mamitsinda Andriambolola sy Omega Radefson. Andinany 20 hatramin'ny 100 taona ny vokatra lavanily atao faritra Anosy sy mivoaka ny faritra avokoa ny vokatra ka mandidina indray taona ihany sisa no mijany etolaniaro any tsena anatiny amin'ny alàna fikarakarana atao ahafahana mahazo kalitao tsara ny vokatra izay mifanaraka amin'ny filantsena kosa azona lavanily voakarakara hatramin'ny 300 kilao. Io lavanily sisa tazominy eto an-toerana io ilaina ny manamafy izay fitazomana ny kalitaon'ny lavanily izay raha ny fanazavana. Efa misy ny vidin'ny vokatra izay efa nifampiresahany zareo teo everina fa misy fivoarana izay vidiny izay ary misy moa ny fanentanana an'ireo tantsaha amin'ny lafin'ny kalitao dia misy koa ny fanentanana an'ireo mpandraharaha amin'ny fanarahana ny pitsopitsony araky ny lalàna. Manamafy ny fitadiavana lalam-bahatra kosa ny anivon'ny faritra hoiny ny lehibe ny faritra. Efa misy ny fifandraisana amin'ireo firenena izay liana amin'ny lavanily avy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisany ataon'ny faritra koa zao ny mijery sahady ireo mpividy any ivelany. Efa nisy firenena anankiroa zao nanontany vary WhatsApp dia ovaliana fa tsy maintsy manontany miresaka amin'ireo surtout ny plateforme ny rafitra rehetra izay mitsangana mahakasika an'ity vanity vao zay afaka mamaly an'zareo. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny commune Sonerana ny tompiotazana lavanily eny amin'ny 22 ho an'ny faritra Anosy.